Resaka fiara-miasa ny ivelany ihany tsy manolotra sosikevitra ny amin'ny tokony hanamafisana ny fiara-miasa amin'ny firenena misandratra toy ny Brezila, Indonezia ny jeneraly Guy Ratrimo Arvony. Tsy tokony hianona amin'ny fiara-miasa ny mpamatsy vola mahazatra toy ny FMI sy ny banky iraisam-pireneny Madagasikara fa hanokatra ny fiara-miasa amin'ny firenena hafa, hoy ny jeneraly Guy Ratrimo Arvony. Ity kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ity, izay manohana ny fanamafisan'ny fiara-miasa amin'ny firenena vao misandratra toa ny Brezila, Inde, Malezia ary Indonezia ihany koa. Tokon'ireo efa zatra miara-miasa amintsika fotsiny no ireny, fa tokony misokatra ihany koa tsika amin'ireo sasany betaka izay misy eto resaka izay moa filaza azy hoe émergent, ireo zao tokony jerevana izay azotsika tombotsoa amin'ireo na ny zavatra hoforonina eto indrindrindra moa ireo orinasa izay afaka manome asa be dia be malagasy satria izay no tadiavintsika. Izay no tena ataoko hoe zavatra voalohany, ny resaka fahatrantsika, ny resaka fahasalamantsika fa raha tsy manana asa ireo dia ao ihany mikodina ihany tsika fa aloha sokafana mihitsy izay izy amin'ireo tany sasany ohatra maka ohatra tsy haiko ny atsinanana zany Indonezia, haiko Malezia zay anatsika zany fa afaka ataotsika tsara mihitsy no mametraka n'ireo fifanarana ny tany hafa zany. Mitondra fomba fijeriny ihany koa mikasika amin'ny fitradrana solika ny jeneraly Guy Ratrimo Arvony. Tetika ohatrany tsy niverina na ny vahoaka ny tombotsoa rehetrarehetra tokony ho azo. Izany hoe rehefa mifanaraka tsika amin'ireo hitrandraka petrôly dia tsy dia hoe fanarahana fotsiny hoe maty izy dia manome vola fa tokony manao asa sosialy apiroborobo ny faritra izay hitrandrahan'ilay petrôly. Maka ohatra zao ny any Beolanga sy Tsimororo dia angamba ireo olona izay hitrandraka tokony mba hanorina na fianarana na raha fampianarana na amin'ny lafiny teknika zany satria izay no tsy ampy eto amintsika eto fa tsy ho avy fotsiny dia hitrandraka dia maka ny vola izy dia maka ny petrôly izy dia meny volontsika. Anisany nandray anjara tamin'ny fanelanelanana amin'ny mpanao politika tamin'ny fiandohan'ny krizy sivy sy roa arivo andriamatoa Guy Ratrimo Arvony. Ahafahana manatratra ny tena fampihavanana, anisan'ny sosikevitra entiny tokony isian'ny fampitovian-danja, misa-paritra ary ny fampiarana amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ny aloha le tiatsika lazaina fampihavanana aloha vahavahana tsara mihitsy ny fampihavanana ahoana moa ve misy ady samy malagasy eto misy fampihavana ataotsika hoe ohatrany amin'ny tany Afrika Atsimo. Raha zay nitondrana azy ataoko angamba fa mety izay ny tsy dia nahasarika ny olona be lehibe hiditra amin'ilay fampihavanana fa raha miresaka fampihavanana hoe mba ampitoviana atao mitovylenta ny fikarakarana ny faritra tsirairay dia any angamba ny tena tokony misy ny fampihavanana amin'izay fotoan'izay satria ohatrany tsy mety ihany raha 5 isan-jato ny rena tantana ny fanjakana dia mijanona eto Antananarivo fa tokony lazaina dia miresaka ny tena fampihavanana tsara indrindra dia aton'le fanaovana ny fanapaream-pahefana. Malagasy tsirairay ny tokony mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena hoy ny jeneraly Guy Ratrimo Arvony ary mitaky ny tokony hijoroany rehetra indrindra ny solombavam-bahoaka amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny fahefanam-panatanteraka ny tenany.